Atolotry ny aody Madagasikara ho anao, heloka 12 na tsy mipepo. Tonga teo am-bavahady ny posy ka apetraky ny borizano. Iny mivoaka avy ao raha matora voahirana, tsipitsipika toy ny fandifasika remby, mivimbina ravin-damba sy haingon'akanjo avy nividiana teny amin'ny magazay niarivo. Tsy mbola tonga ihany angaha ny kalesin-dalamby avy any atsimo? Hoy ny fanontaniana. Tsy androko izay iverenan-drajao. Andriamatoa Rajavavina dia lasa hatry ny afaky-maly fa inga Rakotoasim-bola Anadandreny dia mpanan-karena ngezalahy ao amin'ny tapany atsimo. Tsy mba niteraka izy ary tsy mba nananga-jaza koa, nefa ny fahanterana sy ny fahawosana mandroso isan'andro. Rajao no anjanakavany tandrifin'ny atsangana nefa sampona lava ny fanjanahany azy ara-dalàna satria Rangamo zana-kantotra mararirary ny fandanian-karena foana, Rajao tokony handova azy kosa tanora fantezia tsy mitety ny lany sady fantezia-piainana fisasaka satria izy sy raha vao hirana vadiny dia tena vady mifanara-tsaina tokoa fa tsy mipepo ny fitenin'ny lahy. Izay alehan'ny ora alehany tsy manana, hoy kosa ny fiainahenan'ny vavy rehefa mifaninana amin'ny rendrarendra isan-karazany izy. Noho izany dia nievaheva lava teny ny fananganana an-Rajao. Tsaroan'i Dadakoto mandroso ihany anefa ny fahawosany dia io izy nanafatra an-Rajao hiala-tsiny io. Tafaverina vanitra miseka izao no lanin'ny resaka izy mivady. Nanahoana ny dia? Azo ve Dadakoto? Toa tsy ady ny resaka. Nanaiky nanangana izy kanefa zavatra betsaka no asainy ampanantenako azy fa hofadiko satria tsy maintsy hialana teny izao hono. Tsy hivatrako fa heloka 12 mahafaty. Ahoana avy anefa ry se? Tsy hisotro toaka intsony hono fa ravim-boafotsy sy ranona pango no hibobohana. Izany ve ka ataonao hoe heloka 12 mahafaty? Fahasoavana 12 mahavelonako. Samy levin'io toaka io anie ny tokantranontsika sy ny fahasambarana. Ity ianao maitso kely toa tsy ahatafita ririnina. Tsy loka hono. Handao ny naman-dratsy mahazatra. Totoim-bitan'inona re ny tena arahana izany hevitra tena endry izany? Io loka io ihany izao no tsy mba hitoviana amin'olona izao. Tsy ho adala-kaingo hono fa fotsy sy volontany no ampifandimbiasana. Andro indraindray no mipakalopotra. Na hiarina ianao. Izaho moa raha miteny izany atao hoe mipetsipetsona. Tsy azonao lavina izany ary bintsy aza no hozairiko ataonao complet fa aoka izay ny fandaniam-bola amin'ny voro-damba. Ny tehana, sigara, solomaso, avela daholo hono. Marina izany e! Rajao indrindra fa iny solomaso mainty iny hopiteko mihitsy fa iny ihany no anaovanao jery-sopirana masosopaty. Tsy ho posiposy lava koa hono. Io ihany no itenenako anao isan'andro. Maina ny andro ka mafana ka posy e! Mangatsiaka ny andro, ongolo ka posy e! Avy ny orana, petsapetsaka posy e! Mafana ny andro, mamay ny tany ka posy e! Ny andro sy ny fotoana rehetra lazainao fa antony ilaina posiposy avokoa. Marina ny azy. Tsy hody alina fa raha vao mirava ny am-piasana dia aty an-trano. Hatray, tena rainy teraka iny. Fa tsy mba rafozana. Tsy mba hanao azy hoe Dadakoto intsony aho fa i Dada mihitsy. Tsy maintsy ekenao daholo ny tenany fa ny anadray aman-dreny anie ka tsy mpakomba-lahy e! Tsy handany ny vola amin'ny sinema ary ny karazany isika. Diso fiaino angaha ianao fa ianao no lazainy amin'izany. Tsy tokoa
Isika mivady hono no mahery mandany vola amin'izany. Aiza kosa ka dia izao avy no hiavy amin'izany? Hevitra mba diso kely iny. Tsy hanao fitafiana mampiseho tratra sy zipo mifingafinga hono. Ho dalàna ny azy. Tsy hahery hanao solitandra sy tentina isan-karazany koa hono. Vadika dory ilay antitra. Tsy hahery hanolam-bolo, tsy hanao fitafiana helatra angidina manafo tohina. Marary adala ry ilainareo. Hiala eto Iarivo ka hamelo maso ny any atsimo hono isika. Nanana izay rafozana gidron'olona, iza koa no nanao an'iny hoe dadakoto, fa babakoto. Ny fihetsiketsehana hono no hajanona, iarivo kely hono ilaozana. Tsy mipepo amin'izany izahay ry babakoto. Fampitodika izy roa, fampisakambana dia indray niaraka niraidraika tao anatin'ny onjam-posiposy. Nihoana fotsiny ny rasikida nahita izany rehetra izany. Dadakoto moa no aninona? Hoy izy. Fa ny anareo no tsy anako anareo. Izay indray ary no azona roso teto amin'ny AOD Madagasikara amin'ny manaraka indray.